Curly e. Aiza ry a. Io ny seza fiandrianako. Tourn'iza androany. Kiala ministra Monira. Manania Monira. Torindry androany. Petrahangana de mangala seza. So taraka lalandra io. Mahaletra sady kialy ty. Tronkongana. Misy volavolan-dalàna zay a. Vidiny ao amin'ny Assemblée nationale. I Andriamatou, député Yves Georges Andriamiadza no nanome anty proposition ity. Proposition de loi numéro 010-2025. Et azavaiko anareo votoatan'ity lalàna zay ho avoakandry zareo ty. Point important na objectif principal en anatin'ity les intentions tsara. 5 femme point BDP atahorana amin'ny fahasalamam-bahoaka. Votoatan'ity lalàna ity zany en globalité de hoe garantir l'accès des citoyens aux médicaments essentiels à moindre coût en autorisant des non-pharmaciens, c'est antsoina hoe dépositaires, à tenir des dépôts de médicaments en concurrence avec les pharmacies officielles. De zao avy ny tsara ho fantatra. Iza no afaka manokatra an'io dépôt io. De zany ao anatin'le lalàna, un dépôt de médicaments peut être géré par toute personne physique ou morale, association, coopérative, société sans être pharmacien, sous réserve d'une autorisation ministérielle. Voa tena torika kala ministre. Ataoko tena mihitsy tena raha tsy sasako saina. Mamon'olona. Tena mamon'olona teny isany eo. Tena mariny. Juste autorisation fotsiny no ilaina. De kala ndriry kala Monira. Ndriry Monira. Ndriry manome autorisation zany hoe oui, afaka omeko ty. Oui, afaka omeko ry. Business nareo io, efa mazava be. Business malotonareo io. Jereo, ho avy tsy hoe la fanafody avany Inde. Reo karan'ireo mitazona azy. Satria tena isany mileladelaka amin'ny sexe azy lelafina amin'ireo karan'ireo. De io ampidirina kosa ny fanafody. Mety fanafody tsy autorisé amin'ny OMS zao hiditra any Madagasikara. Ty any tena. Fa ny olona rehetrarehetra na zara nokatra dépôt de afaka manokatra satria mangataka autorisation fotsiny. Ary jereo tsara fa ny olona kaikaiky anazy any no mahazo an'io autorisation io. Zavatra tsy azonareo de nareo hiteny hoe de ahoana zany ny any ambanivohitra be reny, ahoana ny azahoan'ireny fanafody. Taloha nisy natsoina hoe CSP2. Tena reny nanakaiky ny olona tsirairay avy reny na hatrany ambanivohitra be ara nisy CSP2. Maninona tsy reny ny velominareo. De reny nitazona fanafody. Taloha reny mavita mampiteraka, ampy tsara ny fitaovana. De io fatina dépôt kely io no sokafatenisana. Satria mba hoe nomezana accès an'ny olona mba ho mora kokoa. Adalan'ireny pharmacie ireny ve mianatra ama-taona maro, ama-polo taonany. Be dia be ny contre-indication de anjaran'ny pharmacie miteny hoe ty fanafody ty tsy compatible amin'ity. Hoain'ny olona ve zany? Misy fanafody samihafa tsy azo ampiarahana. Hain'ireny olona ireny ve zany? De iny kala ministra va autorisation fotsiny satria tsy haiko test tenisany mianatra. Test tenisany mianatra. Ny conservation an'ireny fanafody ireny. Ahoana? Ny critère d'hygiène ireny misy température mila respectena. Andefa fanafody ao maheva-tanàna amin'ity 45 degré. Ahoana ny transport an'ireny? De io animba ny tsena ny pharmacie fotsiny nareo. Amin'izay, ao anatin'ity lalàna ity mbola tsy fantatra mazava tsara hoe inona avy ireo fanafody voakasiky ity. Fa de niandry. Zany hoe santé publique ambany zavatra noho ny démarche administrative. Zany hoe afaka mivarotra malalaka zany ny olona rehetrarehetra mandra-pivoaka an'io listra io. Maninona reny CSP2 reny sokafanareo manao recrutement. Recrutement zao tena tsisy. Io mody manao publication kely fotsiny kala. Anao recrutement ny ministère fahasalamam-bahoaka. Izy amin'izao tsisy mihetsika. Kala amin'io firy volana zay ndry teo. Inona ny action vitandry? Ho tsisy kalangety zay. Ahoana ho tsisy kalangeta? Inona ny vitandry? Inona ny ataondry? Teky? Tronkongana. Mahaletra. Ao anatin'ity lalàna ity de misy misupprimer ny lalàna nisy efa teo aloha. Article 202 alinéa 8. Efa nazavaiko teo ihany moa. Toute personne physique ou morale peut librement exercer le métier de dépositaire de médicaments sur réserve du respect des conditions fixées par la réglementation en vigueur. Inona dikan'izay? Misy point maromaro mila tsara ho fantatra. Zany hoe efa le teneniko teo ihany hoe misy afaka mivarotra an'io, afaka mitazona an'io dépôt io tsy manana formation en pharmacie, tsy manana formation en médecine, tsy manana formation en biologie.
de afaka manokatra sy mivarotra sy miconseiller olona amin'ny resaka fanafody. Condition anankiray tokana fotsiny angatahana de ny autorisation ministérielle. Izay tsy fantatra mazava tsara hoe inona avy ny condition anatin'io tokony ananan'ny le dépositaire io, iza avy, inona, olona ohatrany ahoana, manana diplôma ave de tsy misy obligation hoe tsy maintsy manao formation amin'ny resaka médicament ny olona rehetrarehetra. De formation kely inona koa nefa no ataon'ireny hoe formation 1 mois 2 mois. Ny etsy andaniny ny pharmacien, ny médecin, amataonany amapolo taonany. Ity lalàna ity de mi-supprimer total ces conditions essentielles zay satria hoe au nom de l'accessibilité géographique, c'est les faux problèmes. Tsy hoe faux problème moa zany fa problème réel izy io satria misy ny désert médicaux feno de mody any ny joentry zareo hoe be dia be ny olona tsy manana accès de hoe lafo be koa ny any pharmacie de mba hampisy concurrence anazy tonga nezany de mamono pharmacie tsy almonina tonga de supprimer na daholo pharmacie reo de tonga de atao dépôt daholo fotsiny de vita. Tsy azoko mihitsy ny fomba fiasanareo io bizibizina kely tenisany satria mahazoazo rirany avatsy à gauche à droite de io anao apiditra an'ireo fatina fanafody zay tsy avelan'ny OMS ahitra ty Europe ampidirinao Madagasikara. Izy karana reo karana manamanam-bola rehetra reo zao mitantana firenenao ka de indra ry Kialamonira mialaky indria mialaky fa tsy mety amindreo firy reny zaza kely firy maty tsy ahita teny Kiala ohatrany tankansy tesy iny zao le matiny impox jereo tandrevaka ataonareo eloanina tsita Kiala tsita manao marenina manao maso be tsy mahita voandry eo mivoandry eo aletra maninona raha reo hôpitaly mpanjakan'ireo reo karakaraina tsara aloha ny ora tsy vitandry akory tsy ampy personnel tsy ampy docteur tsy ampy paramètre tsy ampy de fatina dépôt arino sokafatena manova recrutement budget en santé zao ampiakarina de makaizy ny vola iny any apotrindry tena ataonareo ambany zavatra loatra le fahasalamam-bahoaka tena marina tena tsy esanareo saina rehefa famonoan'olona kitsoransy zao tena hoe mahaletra Kiala ty de zao koa ny adalan'ny tony teletondry viva misaina ve tenisany ao koa manao publie reportage ohatran'io de eo mamevana an'le fanaovana dépôt tamin'ny andronareo tamin'ny andro rajoelona koa mantsy io lalàna io de niato izy tamin'izany de zao indray fa afainganinaingana be mihitsy ny fividianana an'io lalàna io de iny tony viva viveriniana fesoka tenisany manao publie reportage de eo mamevana tena mety satria akaiky kely anay zao mandefa atsinjarany ty dépôt ty mahazo daholo tenisany mahazo daholo za tsy mifidy vavavoaka ho anisany izy zay tsy faly rehefa tsy faly de akarapoy amin'ny vato ny lo mazava atsy maintsy miteny tsy tenisany mpamono olona daholo mpamono olona trany amin'ny ministra fitsarana trany amin'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka raha ihany tenisany ry Kiala Faniry Soa koa manao be mareninao voako ndry eo voako ny torindry